avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes manolotra anao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Mbola lavitra ny fampiarana ny demokrasia eto amintsika raha ny zava-misy ao la Frantsa amin'izao fotoana no jirena. Fampanantenana pokatony mahazatra hatrany ny filazana fa ho foana ny fahatapahan-jiro ao anatin'ny ora fiasana raha ny zava-misy amin'izao fotoana ireo olom-pirenena. Tetika sarogoavana no isan'ny vatsiny gouvernemanta amerikanina ny tona ho avy ho mazovoa amerikanina miasa sy monina eto amintsika androany. Azo ataony mampitombo avy-roeny ny vokatra mikahaondrana ny velany ireo mpandrarana andritra ny fampivondronana azy ireo. Iadina hevitra ary andraisana fanapa-kevitra raha mipitso eny anivony anteny miram-pirenena frantsay amin'ny fitsopaha-pitokisana androdanana ny gouvernemanta tarihany Michel Barnier ny antsiprian'izay. Gadona ny amin'ny valoralina fotoana ny fampilalambavao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasia tomboky vavy manasanao avy hatrany anaraka ny antsiprian'izay matoa andatsoratra avy hatrany nondeha anokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Mbola lavitra ny fampiarana ny demokrasia eto amintsika raha ny zava-misy ao la Frantsa amin'izao fotoana ny jerena. Mbola sarotra ihany koa no ananana solom-bavam-bahoaka samy joro sy ady hatramin'ny farany ho an'ny tombontsoa pirenena ka eto Andriatsilavo. Any la Frantsa indray no itodian'ny mason'izao tontolo izao ankehitriny ary miandry izay ho fivoarany toedrarà sy izay mety ho vokatry ny ady hevitra eo anivon'ny anteny miram-pirenena frantsay. Iadiana hevitra raha mpitso tokoa mantsy ary andraisana fanapahan-kevitra ihany koa ny fitsopaha-pitokisana androdanana ny gouvernemanta tarihiny Michel Barnier. Efa nahazo ny fankatoavan'ny braomaritry ny anteny miram-pirenena tamin'ity androany ity ny antonta taratasy no raisin'ny Nouveau Front Populaire sy ny Rassemblement National. Tranga izay mifanalavitra tanteraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara raha ireny tamin'ny volana Desambra 2024 ireny no tsy aivina. Tamin'ireny fotoana ireny vao teo amin'ny fametrahana ilay taratasy teo anivon'ny braomaritry ny anteny miram-pirenena dia efa tapina ny domy araka ny fomba fiteny. Satria raha toka solombavam-bahoaka miisa 500 tamin'ireo solombavam-bahoaka mitotaly 150 no nanao soni ilay taratasy fangatahana fitsopaha-pitokisana ny gouvernemanta Tsay Christien dia tsy noraisy ny braomaritry ny anteny miram-pirenena tamin'izany fotoana ilay fangatahana ka nilazana fa maro tamin'ireo solombavam-bahoaka izay nanao soni no nitsipaka indray no sini nataony. Ny fampiaran'ny Prime Ministre Michel Barnier ny andinin'ny 1970 andalana fahatelo amin'ny lalam-panorenana frantsay izay tsy nisy fifidianana akory teo anivon'ny anteny miram-pirenena no fototry ny firosoan'ny anteny miram-pirenena frantsay amin'izao ady hevitra ho an'ny fitsopaha-pitokisana izao. Isan'ny tafiditra anatin'izany ny fampiakarana ny hetra. Tsy hisy fitomboany ny teti-bola ho an'ny tafika, ny atitany, ny fitsarana ka tsy hisy ny prima sy ireo fanampiana samihafa. Natsahatra ihany koa ny fanatsarana ny fisotrondronono. Iroso amin'ny ady hevitra sy ny fandraisana fanapahan-kevitra ny anteny miram-pirenena frantsay raha pitso. Ny teto Madagasikara 3 pejy ny taratasy manazava ny antony fangatahana fitsopaha-pitokisana tamin'izany fotoana. Saingy foana tsy nisy ny ady hevitra, tsy nisy toy ny intsony. Isan'izany ny hoe fandikana ny lalam-panorenana, tsy fanatanterana ny fandaharana asa, voarakitra anatin'ny politika ankapobeny ny fanjakana, ny firongatry ny tsy fandriampahalemana, ny fisian'ny ampimamba eo amin'ny fanondranana voly fanondrana, tsy fifehezana ny vidim-piainana, tsy fisiany ny famoronana asa, tsy fisian'ny politika mazava irovana ireo zavaboary, fidangany ny vidim-piainana, fitaran'ny tsy fanjari-tsakafo, fahapotehan'ny kolotsaina sy ny sotoavina, tsy fahatomombana ny sehatry ny fitsaboana sy ny fanabeazana sy ny maro hafa. Manoloan'izany tena mijoro amin'ny mahandro-panjakana mpanao lalàna azy ka isolo vavan'ny vahoaka tokoa ve ny anteny miram-pirenena malagasy. Voafaritra mazava amin'ny lalam-panorenana andinin'ny 700 anefa fa azo sy fa efa nananany solombavam-bahoaka ny fametrahana tolo-kevitra fitsopaha-pitokisana. Tena manao ny asany araka ny tokony ho izy ve ny solombavam-bahoaka raha toka nandany 100 isan-jato
ilay volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 farany teo. Io volavolan-dalàna io izay iarahany rehetra mahita fa tsy hitondra voka-tsoa ho an'ny vahoaka malagasy sy ny firenena iray manontolo. Raha ny zava-misy eto amintsika aloha, sarotra ny ilazana fa hanana ny teny meram-pirenena mandray an-tanana ny hoavin'ny firenena sy ny vahoaka iray manontolo. Anana solombavambahoaka vonona, hiady sy hiaro hatramin'ny farany ny demokrasia. Mila fanovana zany ary mila fiovana sika raha tiana ny alina amin'izao fantrana lalina iaina ny malagasy izao. Fa nahitana lesoka avokoa ireo politika mpanjakana momba ny omby na ny rafi-pamantarana ny omby araka ny tatitra nataony ny fitsarana momba ny kaonty. Tsy mifanaraka amin'ny toe-batany omby eto amintsika ihany koa ny plus napetraka ary tsy ampy ihany koa ny fanotana ny fiba ao anatin'izay. Eo koa ny makasika ny kavony omby izay tsy ampy ny fanentanana araka ny tatitra nataony fitsarana momba ny kaontatrany. Ilarina Solniainy. Tsy nisy fanarahamaso-kaiky ny mahakasika ny politika mpanjakana momba ny famantarana ny omby ka misy fiantraikany avokoa ankehitriny araka ny tatitra nataony teo anivo ny fitsarana momba ny kaonty na ny Cour des comptes. Tiako asongadina dia ny hoe niezaka amin'ny fanjakana nametraka an'le fiba na ny fiche individuel de bovide miaraka amin'le anaretratra izay mifanaraka amin'izay zay le famantarana izay verina fa taloha na klasika filazatsika azy. Misy olana mikokasika an'iny satria ny famokarana izay ataon'ny imprimerie nationale dia tsy maharaka any ka voatery mamorona fiba ny any ambanivohitra rehetra any. Rehefa tsy mahazo izy dia mazava ho azy fa mamorona an'le fiba. Zany zavatra zany rehefa dia mitarika makany amin'ny tsy fanaran-dalàna ary mahatonga ny kolokolo avolenta ihany koa izany zavatra zany. Tsy naomby ihany koa ny fampiasana puce any anatin'ny omby raha ny fanadihadiana natao ihany. Tsy mifanaraka amin'ny toe-batan'ny omby le puce fa rehefa natao zany ny fametrana azy ao anatin'le vavon'le omby any amin'ny toerana maro samihafa. Raha ny pilote nandramana zany dia faritry Tsiromandia dia ny hitanay maso sy ny any faritra tany amin'ny faritra atsimo dia nalohan'ny omby ny akabeazana izy mba tsy tiako izy daholo nalohan'ny omby izy satria tsy mifanaraka amin'ny toe-batan'ny omby le bolus dia noho izany dia tsy naomby zany ny zavatra iny. Ny dikany tsy mahomby dia mila fanatsarana zany le puce. Ary izahay dia mbola manoatra sosikevitra hoe atsaray le puce satria misy tombontsoa betsaka azo avy amin'iny raha ohatra ka mipetraka somatsara le puce dia ho hitantsika daholo ny fandehan'ny omby rehetrarehetra eto amin'ity tany sy mifanjakana zany ka mba anakelezana zany sy nireo resaka trafika amin'ny resaka omby ny resaka dahalo sy ny karazany dia verina fa tokony jeren'ny fanjakana. Teboka maro no mila zaraina ao anatin'ity politika famantarana ny omby ity raha ny tatitra ihany. Notsindriny ny teo anivo ny fitsarana momba ny kaonty ihany koa ny momba ny kavin'omby izay tsy ampy ny fanentanana mahakasika azy manoloana ny fombafomba amina faritra maro eto amintsika. Ireo olana ireo izay mila vahana aingana isoroana ny firongatry ny alatr'omby sy ny asan-dahalo indray. Fa fampanantenana pokaty ny mahazatra ny filazana fa ho foana ny fahatapahan-jiro ao anatin'ny ora fiasana eto amintsika. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana mijerena ireo olom-pirenena nanaovana fanadihadiana androany. Ny fahatapahan-jiro izay miverina mahazo vahana indrindra ny eto Antananarivo sy ny manodidina na izany ny atoandro na ny alina ihany koa. Daniela Minolso. Miverina mahazo vahana indray ny fahatapahan-jiro amin'izao fotoana tsaraka ny fampanantenana nomen'ny flo raha ny hita saika manerana ny Antananarivo sy ny manodidina. Raha toka manomboka amin'ny 10 alina no voalaza fa isiny izay fahatapahan-jiro izay araka ny fampanantenana nomena tsy amin'ny 10 alina ihany fa niverina tahaka ny teo aloha izany tapaka matetika raha ny zava-misy ny tokantrano sy ny fitaraina ny roponina. Mandefa misy fotoana tapatapaka kely zany izy amin'ny maraina reny tapaka ny jiro. Eo amin'ny 30 minutes 40-45 minutes dia zay izy vao miverina amin'ny maraina iny. Tsy marina mihitsy zany mbola tapaka foana jiro any amin'ny enany nosy zato any. Manimba fitaovana izy tsy fandripahalimana maro be konjerena manokana aloha fa manjary simba farim-piainan'ny olona manjary tsy fandripahalimana zany maro be. Reno zany amin'ny fitondram-panjakana amin'izao dia ohatrany hoe oeraoera fotsiny zany ampanentenana vahoaka nefa tsy tanterahana aby le zavatra tenenina. Fahatapahan-jiro izay misy fiantraikany mivantana tsy ho an'ireo miasa amin'ny alalan'ny herinaratra ihany fa ho an'ireo mpianatra ihany koa raha ny fanazavana. Miantraika be aminay mpianatra mihitsy ilay izy satria zao raha ho anay manokana dia amin'ny campus no mipetraka dia raha ohatra zao hoe mahandro sakafo fotsiny ary dia miankina be amin'ny jiro dia ny rano koa rehefa tapaka ny jiro dia tapaka ny rano dia lasa tsy zarizary ilay sakafo dia na fianarana ilay ankizy ary
lasa tsisy rehefa tsisy jiro tsisy fikarohana azo atao tapaka ny wifi ohatra hoe lobady koa ny telefona sy ny ordi anaovana zay fikarohana zay ny antso zany efa atao foana amin'ny fitondram-panjakana hoe ijerena manokana an'izay lafiny amin'ny fanampiana izay fa tsy hoe sanatria hoe ny vola ao amin'ny fanabeazana indray kory no aheny hanampiana ilay jirama fa tokony hoe vahaolana afaka ohatr'izay zany be dia be koa ny energie afaka trandrahana eto amintsika dia tokony zavatra vaovao rehetra no atao rehefa tena hita hoe tsy mahomby intsony ilay jirama. Ankoatra ireo mpandraraha mivelona amin'ny fampiasana ny herinaratra ny jirama isany vomafy ary izaka ny ingidiny no ity olany jirama ity avokoa ny olom-pirenena tsirairay avy. Ny vahaolana raisy ny fanjakana izay manampitrotraka sy mampidika izy hatrany ity orinasa ity raha ny fanazavana hatrany. Dia olana zany raha tsorina dia avy any amin'ny fanjakana ihany satria ny fanjakana zany manao promettre le resaka subvention foana ho an'ny jirama nefa ity farany tsy afaka mivelona raha tsisy an'io dia dika zay zany vis-à-vis an'ny créant inona moa zany ny olona nanana trosa zany dia laza tsy maharespecte ny engagement ny jirama dia dikan'izay zany ny engagement ny teo aloha tsy voarespecte ny vaovao tonga ihany dia ny subvention nefa tsy maharaka ny vola amin'ny fanjakana anaovana subvention akoatra ny olana amin'ny organisation sy ny tsy fahaiza mitatana zany dia olana ara-bolany tena olana ao amin'ny jirama. Jaivina mitohatra ny filazana ataon'ny orinasa jirama amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera mikasika ny fahatapahan-jiro sy rano eto Antananarivo sy ny manodidina. Ny olana ara-teknika amin'ireo tambazotra mamatsy herinaratra trano no voalaza fa antony izany. Aleo andia amin'ny fahamarinana sy fanajana lalàna ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna raha matoky tena fa mbola mambahoaka ny antoko mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ho ny kandida Rivo Rakotovao tao Mahajanga tamin'ity androany ity. Famononan-kolaka ny commune ihany koa ny fisintona ny fanjakana ny FPB na ny hetra-trano sy ny hetra-tany amin'izao fotoana izao. Henri Florian. Andro vitsy tsy farana ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana kominaly. Misy eo amin'ny endrika maro samihafa ny antsonjay izay atao amin'ireo kandida ivelany antokony mpitondra amin'izao fotoana izao sahala amin'ny zava-misy ao Mahajanga ao. Manao sesilany ny fiavian'ireo ministra mpikambana manafitra ny gouvernement ao an-toerana miezaka manao tsindry amin'ny endriny maro samihafa. Satria eno amin'izao fotoana izao zany fa tonga ndeto niraka manokana ny ministra mbola iampy tonga voalohany aloha zany andresy lahatra an'ireo kandida samihafa reo andeha anohana ny kandida mpanjakana. Kandida mpanjakana zany dia fantatra fa ny orange tarihan'ny ngiadady. Faharoa zany dia ny terena dolo ny aina manjery zay azo ny lazaina aloha hatramin'izao ny tsy hamoaka intsony zay an'ny hafa ohatra le madame PDS fa dia tsy maintsy any dady ary fahatelony zany dia ampivorina na efa nampivorina daholo ny mpiasa-mpanjakana ambony eto Mahajanga terena amin'ny fomba rehetrarehetra anohana sy ampanohana an'io kandida mpanjakana io. Fa misy ino fa maninona ka zany no ilazana hoeniny rehetrarehetra ho zay hoe mipetra tsara atsika tompoko andao atsika najany vahoaka fa maninona ka inareo mavozo alefaso nareo ny manana raha jiaby fa taovy anatin'ny ara-dalàna fa ny olona io akory tsy adala malala an'izay fidiny fa manala baraka amin'ny fanjakana fotsiny nareo. Raha ny fantatra ihany koa sy ny tombony fanjakana fohy be ny etran-trano sy ny etran-tany manomboka izao fepetra izay mamono ny commune ary mampiembotra tanteraka ny fitsinjaram-pahefahana izay takiny atoko politika maro samihafa ho apetraka. Amin'izao fotoana izao zavatra nataon'ny fanjakana zay mitabataba nyty le hoe isaky miresaka reo dia reo ny tena manao décentralisation effective mitsinjo ny commune satria ny commune no kitro ifarany fampandrosoana any amin'ireny tanàna ireny. Ankehitriny dia nysotony ny fanjakana fohy be makany amin'ny fohy be ny etra le atao hoe etra mifananatany sy ny trano IFPB. Nefa io ny anisan'ny loharanom-bola zany ahafahan'ny commune manatanteraka an'ireny fotodrafitrasa aty amin'ny fotony hitantsika mandritra n'izay roa volana zay efa haitsika mampimenimenina ny vahoaka era Madagasikara satria mahantra kely le commune dia mbola sotonina indray izao fotoana izao. Eo mampametra-panontaniana anay mampanao politika anay hoe nareo mavozy resy any anareo manao hoe tapahana indray ny vola loharanom-bola dia sotonina ho any amin'ny kitapom-bola mpanjakana fohy be dia rovina io verina efa raha malala zany fa raha folo lasany raha misy raiky mipody eo maro.
mampametra-panontaniana ihany koa no nandaniny ny sombavamboaka io fanapahan-kevitra amin'ny fisintomana ny etratrano sy ny etrantany any amin'ny kominura ny fanazavana trany fanapahan-kevitra izay tsy teraka fampandrosoana velively ny fotsiny eny ao anatin'izay fividianana be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ho tanterana ny faraiky amby folo ny volana desambra ho avy zao zay tsy misy afa-tsy ny fampanananasa ny rehetra no ahafahana manala ny mponina Antananarivo anaty fahantrana lalina ho ny kandida be ny tanàna larina faharota ina Razafinjoelina nandritra ny fionany tamponina teny anaty azo isotro sy ny manodidina androany hojerena ihany koa ireo foto-drafitrasa maika fa tsy rendrarendra ka ho reny vohitra mendrika ny mponina Antananarivo marina ilay Antananarivo reny vohitra mitaky asa maika ny fanarinana ny tanàna ny Antananarivo ny kandidata ina Razafinjoelina mila jerena manokana ihany koa mponina afahana manala azy ireo anaty fahantrana lalina amin'izao fotoana izao efa natomboka izany tamin'ny alalany amana ny asa maharitra ho an'ny Antananarivo ary ampitomboana trano ny kandidata ina Razafinjoelina androany te hiala amin'ny fahantrana nareo andao hiasa ary efa natomboka izany asa izany fa tsy hoe mbola tantaray mbola misy mantsy ny kandida sasa mandehandeha aty dia hoe mijery ny olana kandida tsy vonony izany olona mbola mijery olana izany ny zavatra ilain'ny olona efa vahaolana satria asany tsy misy rano miakatra inona mbola vahaolana tedavo ny kabinet tsy misy izany ny zavatra ilaintsika ety no ataontsika voalohany voalanitsika dia anala n'ilay ariary zato sy roanjato eny akabinet alao iny tsoana mba iny mahatonga loto sy ny aretina miparitaka amin'ny zaza malagasy ankoatr'izay nanokatra ny masony rehetra hiaro ny safidiny ka tsy ho voafitaky ny kitolotolotra samihafa ihany koa ny kandida fantako tsara rehefa bedabe ny olona mividy an'le karatra elektorala sy le kara-panondro aty aminareo zao misy zany sa tsy misy zao ny teniko anareo dimy alina sy rahetsy nomeny anareo ndraindray nareo tsy mahazo akory ny akamaronareo ary tsy mahazo akory tena mahazo ary nareo teneniko anareo raha lany somatsaritsika miasa ray alina mena anareo ne ka telo etsy isam-bolany ataonareo ina dimy alina sy rahetsy ao anatin'ny dimy taona jiro manazava-tanana selakelan-trano maro ihany koa no natolotry ny kandida teny anaty azo sy manodidina androany tanjona ny anamafisana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay mampitaraina ny mponina ny Tananarivo hatramin'izay nanao tatitra makasika ny fitsiriana ifotony ho andreo tetikasa vatsily ny gouvernemanta amerikanina vola ihany koa amin'ny alalany USAID ny mazovo amerikanina niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony androany fotoana izay nanazavana ihany koa ny tohiny fiara-miasa eo amin'ny gouvernemanta amerikanina sy ny fitondram-panjakana malagasy ny alarany avison isan'ireo manohana ny firenena malagasy amin'ny fiatoana maro samihafa ny gouvernemanta amerikanina amin'ny alalany USAID androany nanao tatitra momba ny asa sy ny tetikasa vatsy ny gouvernemanta amerikanina vola amin'ny alalany USAID sy ny masuvo amerikanina monina sy miasa eto Madagasikara ary nampafantatra ihany koa ny tohiny fiara-miasa eo amin'ny firenena rododo. The US government through USAID ny gouvernement américain amin'ny alalan'ny USAID Madagascar dia afahana mampafantatra anareo fa manomboka indray zao ny fiara-miasa ho andreo taona ho avy manaraka ka nanomboana izany dia nisy efa nanomboka nambaranay moa fa namafisina tamin'ity fitsidiana ity tetikasa anankiroa ny iray ho fanampiana ny fahaiza miatrika eo amin'ny vahoaka malagasy dia sady misahana ihany koa ny fahafitatena ara-tsakafo dia ny tetikasa vikina sy are ireo tetikasa anankiroa ireo dia natao indrindra mifanindra ndalana amin'ny tanjony Madagasikara ary izy ireo dia natao isahana ny fahafitatena ara-tsakafo sy fanjariana ara-tsakafo azafady sy ny fahaiza miatriky ny vahoaka ihany koa dia ireo tetikasa roa ireo dia natao ho anna tokatrano miisa 4,4 alina tokatrano marefo any amin'ny faritra atsimo sy faritra atsimo atsinanana dia ao anatin'izay tetikasa maharitra 5 taona izay dia ho an'ny 2 taona ho avy izany hoe ny taona 4 sy 4 arivo 5 sy 4 arivo 4 sy 4 arivo 5 sy 4 arivo dia efa teti-bola eo amin'ny 2 tapitrisa $, eo no nahetsika ao amin'izany dia ity ny tetikasa farany aloha hatreto ho an'ny fiaraha-miasa ny Madagasikara sy États-Unis fiaraha-miasa izay efa naharitra 70 taona raha ho an'ny USAID manokana eo amin'izay sehatra firenena rotonta izay
40 years of cooperation between USAID and Madagascar. Nidina ifotony sy nijery ireo tetikasa anovatsiana vola ireo fatompona ndraikitra eo anivony nisy amin'ny Masoivofa niaraka tamin'nisy Solitenam-panjakana nambatra nandritra ny tatitra natao fa itoetra izany nisy fanampiana na eo aza ny tetikasa efa ifarana. Excited to continue working with these communities through the new Feed the Future programs. De izahay de anoy amin'ny alalan'ny Feed the Future tetikasa Feed the Future de anoy iara-iasa amin'ny vondron'olona sy vondrom-piarahamonina ifotony to azy ireo ka avy amin'izay fotoana izay de hiala avy any amin'ny fanampiana ara-tsakafo sika fanomboka kosa ho azy ireo ho hita hatrany amin'ny fivelomana sy fampitomboana ny fiariana. De io tetikasa io koa zany de tetikasa iray mivelatra ahafahantsika miady sy mampiena ny fahantrana ny tsy fahampi-tsakafo ary ny tsy fahavitatena ara-tsakafo any amin'ny faritrina. To a comprehensive approach to reduce poverty, hunger and malnutrition in those areas. Nisy ihany koa fa nisy fitsidiana ireo faritra izay nametrahana ireny plaque solaire ireny mamatsy herinaratra tokantrano maro any amin'nisy faritra Atsimon'i Nosy. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny sendra vetivety ao anaty tokafoy aza misaraka aminay. Tena mbola hafa ihany ny fiara vita loko tsara, miverina ny hatsarany ary vao maika amin'ny bikery. Elmondes kalitao Egyptian manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Loko mangirana sady mateza. Mahazaka ny fiovan'ny toetrandro. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes hitanao eny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ty afa mihitsy kely fotsiny ane de fa ampy e. Way, ary tena mandroatra be malefaka ery lamba tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana. Pauline 80 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra. Vaolina anitra vaovao floral sy exotique afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra loviatrika ro. Vaolina vaovao be floral exotique lavande original lotony olanao vaolina ampiasaina. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manorina mamorina tsy hijanona tsony satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamorina maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao. Ka tonga le fotoana zao de zao ndao falera. Thelma miova o Yes. 25 millions d'ariary be zao ny mahazony voalohany amin'ny tombola ary mbola misy 49 bons d'achat mitetina 26 millions d'ariary. Tongava mandifa zao de zao ato amin'ny Cosmos ary raha ianao ny ho multimillionnaire. Cosmos, votre partenaire de confiance. Vito! Dao amin'izay na kobaina flash? Tsara be ny tsiro sady mampatanjaka. Wow! Zaho koa na kobaina flash. Mampatsiro sainy. Kobaina flash notovonan-tsoa misy vitamina 5 sy sira mineraly ny fosana iray 5 vita ionio vokatra vaovao nutrisase. Kobaina flash vete miam. Avec Canal+, chaque jour est une fête. Allons-y. Jusqu'au 31 décembre, réabonnez-vous vite à votre formule actuelle et bénéficiez de 30
jours à tout Canal+. Et oui, un feu d'artifice d'émotion vous attend sur les chaînes Canal+, Ciné, Novelas TV et Novegas. Vivez des événements sportifs inédits avec la Ligue des Champions, la NBA, les sports de combat et sports mécaniques, sans oublier les dessins animés pour petits et grands. N'attendez plus! Réabonnez-vous pour avoir 30 jours à tout Canal+. Mamena ny arabatra ny tongo-klasia tongovavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity manome lanja sy mampifandray ny fizantany sy ny fampandrosoana lovainjafo ny vondrona kimony ao amin'ny faritra Menabe amin'izao fotoan'izao ny vondrona kimony izay isany misongadina ary isany andrareza ny fampandrosoana raha ny ao Menabe fanadidina ao amin'ny faritra Menabe izay malaza no ireo toerana manitina toy ny allée des baobab sy ny torapasika any Belosur-Mer dia anisany manandanja ny andraikitra raisin'ny vondrona kimony mampifandray fizahantany sy ny fampandrosoana lovainjafy miaraka amin'ireo trano fandraisam-bahiny malaza toy ny Kimony Resort and Lodge sy Laguna Beach dia misarika mpizahatany mitady fizahantany maharitra sy kolontsaina lalina ny vondrona kimony ireo mpiasa ainy amin'ny hôtely ireo dia voaofan'ny centre de formation hôtelière du Menabe manome lanja ireo olona manana fahasembanana ihany koa io fohy be fampiofanana io izany dia manampy ireo voaofana ahita asa sy hanoana ny toekarenana toerana sy toekaren'ireo toerana ny aviny avy ny zava-dehibe nanokafana an'izy telo dia tena ho fanampiana ny olona eto amin'ny faritra Menabe mba ho hiala amin'ny tsy fananana asa dia ny tena ny sitraka lehibe an'izay dia ireo olona manana fahasembanana zany no voalohany no raisina tato izy ireo zany maro anisy atao amin'ity faritra ity dia izy ny raisina aloha tamin'izany izy ny safidy amin'ilay roso amin'ilay hoe tourisme durable zany mizahantany dia anatin'izay hoe tourisme durable zany dia mieritreritra izy fa mena lanjany bebe anisan'ny mena lanjany ny fiarahamonina zany izay robohan'ilay groupe zany dia anatin'io fiarahamonina io zany dia hoe fanomezana asa andro zay afaka miseritra an'izay ao anatin'ny groupe zany indrindrindra koa ny zavatra ataon'ny groupe dia misy karazana activité na asa samihafa izay mitaky fahaizana zany fa tsy vitany hoe fanomezana asa koatran'izao fa misy tsaikefa samihafa tokony hananany dia ao anatin'izay lalatsaina izay zany no nahatonga anay zany aleo mihitsy zany asiana centre de formation sady mijerika io zany ao anatin'izay le hoe tarikevitry ny groupe zay le hoe fanomezana asa ny tanora zany fanomezana asa ny lasembana fanomezana asa ny vehivavy any amin'ireo toerana lavitra izay mbola olana ny rano fisotro madio dia nanangana station de forage ny vondrona kimony ka nanatsara ny fiainan'ny fianakaviana maro amin'ny quartier toan'ny kimony sy andimaka na koa Kirindi maro ny vokatsy ny azonay surtout amin'ny fokotany adidiako amin'ity resaka CM ty tato ohatra fotsiny hoe ny fanaovana forage rano ny fambolean-kazo amin'ny tany eo ny fanaovana fanampiana an'ilay olona amin'ny resaka alimentaire sakafo sy ny tariny eo koa ny atao raha jeretsika koa atao amin'ny centre tiato voalohany indrindra dia zavatra isorana azy bevata ny fampiasana an'ilay sembana ato koa misy coupe couture maro zay fianakavia velomina mpiasa aro zay ngamba tsy mbo tsisy nytalenta amin'ny fokotany hoe tsy voaraina karaha madika zay mijery vahoaka tokoa izy ary isorana azy bevata zay fa raha vao atao resaka rano raha eto Kirindi tena mijaly rano fa fitongavany forage araka voalazantsika eto zao tena mahita tombontsoa zay ary tena faly ny tena marina azy le forage mbola tsy ampy satria Kirindi ity azo atao hoe tsy afeninanao fa mbola vice président fa président fokotany amin'ny Boroboka fa ne vice président tena mahaleo tegna mihitsy dia mahome izy rano fisotso madio ho an'ny fiarahamonina ny kapoma manodidina eto zany misy kapoma telo misisaka an'izay rano fisotso zay dia ato no
angalana izay misy koa ivelany tiky hôtely ty dia omena pompe ambadika agny zahay manao an'izay raha zay manaraka an'izay zany ny hazavana na jiro zay fokotany manodidididina eto dia mbo vatsiny hôtely ty koa fahazavana manoana ihany koa ny vondrana fanabeazanareo ankizy ary mandray anjara amin'ny lanonana ara-pombandrazana sakalava maneho ny fanoloran-tenany amin'ny fiarahamonina sy ny fombandrazana eto toerana noho ireo hetsika nataony amin'ny sehatra ny fanabeazana kolotsaina ary ny fanomezana rano madio dia misongadina ny vondrona kimony ho andrarezin'ny fampandrosoana anomena be ary ohatra tsara amin'ny andraikitra ara-tsosialy eo amin'ny ankizy madiny koa zany amin'ny lafin'ny fianara dia misy école privé zay eto Salem FJKM eto ankaikaiky eto dia izy io zany misy ampahany école azy koa antofany hôtely koa ho fanampiana andray aman-dreny satria tsy mba tiany mihitsy mahita andreo ankizy mivezivezy amin'ny eran'ity tanà ty fa ilainy zany hoe hianatsy aby le zaza ary tsy tiany hisy zaza andehandeha ka manomboka tamin'izay zany dia tafilitsy agnaty sekoly aby le ankizy aminay eto any moa mepepe misy ny manodidina eto dia mianatsy ato amin'ny privé dia gnampahany école azy amin'io dia antohany hôtely tombotsoany ankizy dia mianatra izy io ary izy koa tena maprisike izy fa hainareo ihany moa fiaignany tambany volo raha voatsy nisy groupeny communauté tonga eto naprisike ny ankizy ary manentany ny ray aman-dreny zay ny lazaiko te tena ilany ny relais ty tonga teto tena maprisike ny ray aman-dreny manentany ray aman-dreny fa tambany volo hay ihany mahatambany votsy azy zay dia zao zahay tena mankasitraka fa ho tafitagna anakinay fa mianatsy izy nahavita écoly fianarana roa izy zao dia biblioteka raiky dia izy koa zany amin'ny firongo-pianarana dia ataony dia misy koa zany aza tsy mahatosika rery hafa hianatsy amin'ny morondavagna izy dia mba ampy koa ilaina tokoa ny fandraisana andraikitra sala amin'izao ataon'ny vondrona kimony zao mandray anjara izy ireo amin'ny fampandrosoana ny toe-karena sy ny fizahan-tany lovain-jafy nefa mandray anjara ihany koa amin'ny mahaolona sy fampananana asa ny irariana dia ny ampitombo isan'ny orinasa lehibe sala amin'ny groupe kimony fampandrosoana mampiaty izay loha hevitra nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ireo olona manana fahasembanana atao amin'ny faritra vakina karatra hetsika maro no tazana tany an-toerana ary isany no voizana manokana ny antsoina hoe kolotsaina mampiaty ho ny filohan'ny plateforme des personnes handicapées ao amin'ny faritra vakina karatra natomboka tamin'ny diabe izay namakivaky ny tanàna Tsirabe ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ireo olona manana fahasembanana ho an'ny teto amin'ny faritra vakina karatra tamin'ity andro ny 7 volana desambra 2020 sy 2020 taorian'izay dia nizotra ny azon'ny trampokon'olona izay toerana nanaovana ny fankalazana sambany tamin'ity taona 2020 sy 2020 no tonga maro be tahaka izao ireo olona manana fahasembanana raha nambarany filohan'ny fivonana PFPH na ny plateforme des personnes handicapées avy eto amin'ny faritra vakina karatra ary anisan'ny voizina mandritra n'izao hetsika izao ny atao hoe kolotsaina mampiaty izay miainga amin'ny famolavolana sy ny fandraisana fanapahan-kevitra ary ny fanatanterahana satria toy ny olona rehetra ny olona manana fahasembanana indrindra amin'ny resaka fampiatiana izay fampiatiana zay tsy an'ny olona manana fahasembanana irery fa ny olona tsy akanavana tena voizina zany dia hoe manomboka eo amin'ny famolavolana hevitra ny fandraisana fanapahan-kevitra ny fanatanterahana ary ny fiarahamonina dia zay natao hoe kolotsaina mampiaty manahoana le izy ny tadidio fa raha maray fanapahan-kevitra ianao nizanizy dia misy olona manana fahasembanana miara-miaina aminao eo an-tanànana eto amin'ny faritra dikan'izany zay hevitra volavolaina zany dia ao foana ny olona manana fahasembanana fanatanterahana ihany koa dia zadino fa misy olona manana fahasembanana araka ny ohatra ny raisiko teo dia hoe misy toerana anankiray zay tao anaty plan efa misy zao hoe rampe ny trano no tanterahana le izy ny ala tao le rampe fa lasa tohatra dia zay zany le izy hoe any amin'ny famolavolana fandraisana fanapahan-kevitra fanatanterahana dia zay no atao hoe fiarahamonina mampiaty dia mianty daholo zany ny olona rehetrarehetra mahazo tombontsoa daholo ny olona rehetrarehetra tsy akanavaka zay le fampandrosoana mampiaty anisan'ny mampiavaka ity andro ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ireo olona manana fahasembanana ho an'ity taona 2020 sy 2020 ny fijoroana vavolombelona izay nataon'ireo orinasa sy sekoly mampiaty avy eto amin'ny faritra vakina karatra ary amin'izao fotoana izao dia efa marobe ireo ezaka ataon'ireo olona manana fahasembanana amin'ny fandraisana anjara amin'ny sehatra rehetra indrindra fa eny anivon'ny fiarahamonina
isy azy ireo tsararay avy ny tena hoe voailikilika saika misehatra rehetra mihitsy mo fa io moa zany a dia efa nisy zavatra mipetraka maro a efa hatramin'izay hoe raha vao olona manana fahasembanana dia sahirana tsy afaka manao ninninina dia noho izany a efa miezaka zany zao ny olona manana fahasembanana hoe amin'ny sehatra rehetra hoe mandray anjara feno ninninina zava-misy dia miezaka mandray anjara feno a tsy ho zao zany tsy ho afaka vetivety zany fa mandeha tsikelikely ny fitenenana dia mifanirina zany a atsoatsy a dia tsisy tsony ny faniliana fa mandray anjara feno ny olona manana fahasembanana mandray ihany koa ny fiarahamonina fampandrosoana mampiaty io ny loha hevitra ny hoentina nandritry ity fankalazana ny andro raisam-pirenena ho andreo olona manana fahasembanana ho anteto amin'ny fatrivakina karatra tamin'ity taona 2020 sy 2020 misy ny ezaka tsy maintsy atao anatin'ny orinasa andraisan'ireo olona manana fahasembanana na izany amin'ny lafiny fodrafitrasana ny fandraisana ihany koa ho an'ny asa Madagasikara manokana nomena fiofanana mom'izay ireo mpiasa hanamorana ny fifandraisana ary koa hampitoviana ny rehetra eo anatrehan'izay fitianokolona zava-dehibe hatrany fampitovianjo ireo olona manana fahasembanana amin'ireo mpiasa rehetra anatin'ny orinasa iray tafiditra anatin'izany ny lafiny fotodrafitrasa sy ny mahaolona amin'ny fifandraisana amin'ireo samy mpiasa antonona mafisiny teo anivon'ny asa Madagasikara ny fanofanana ireo mpiasa ahafahana mora mifandray amin'ireo olona manana fahasembanana anatin'ny orinasa Oui, misy officiellement zany olona ray izay hitanareo androany safidy ny anarany Monas Mareny izy ary infographiste ny asany revo miintégré olona handicapé dia misy ezaka mila atao zany amin'ny orinasa en termes d'accessibilité ohatra amin'ny bâtiment tsy maintsy ho accessible ny olona handicapé raha toka hoe mobilité handicap physique zany no resana ohatra olona ambekiny na olona mandeha fauteuil roulant dia tsy maintsy misy rampe aloha izy anatao bâtiment raha misy étage dia tsy maintsy misy ascenseur ny toilette koa toilette pour personnes à mobilité réduite izay infrastructure zay zany fanananay daholo araka izany tontosan'androany teny amin'ny foibe ny asa andraharo ny fiofanana ny arahana tamin'ireo mpiasa ho anivon'ny asa Madagasikara hatrany etsika izay tafiditra anatin'ny vinany iasa ahafahan'ireo mpiasa rehetra tsy ankanavaka ny arahana tamin'ny humanité et inclusion ity fiaonambe ity izay mifandray amin'ny andro maneran-tany ho an'ny olana manana fahasembanana izay ankalazaina ny telo desambra lela vola efatra tapitrisa ariary no natolotry ny asa Madagasikara ny mpanazatra sy mpilalao ihany koa izay voahositra ho tompon-daka ny Afrika eo amin'ny taranja basketball lalaovina olo telo ho fankasitrahana azy ireo tamin'ny ezaka ny antony hafanomezana ireo mpilalao izay vonona hatrany amin'ny fiatrehana ny tompon-daka maneran-tany amin'ny taona ho avy ka nanamafy ny fanohanany ihany koa ny asa Madagasikara ho anatin'izay fanampanazavana ny antony dia tsotra satria ao anatin'ny ataontsika hoe fanatanjahantena dia be dia be zavatra voizina ao anatin'ilay izy voalohany indrindra aloha hoe misy an'ilay hoe esprit ana fair play izay tena mahafinaritra anay misy any koa nefa ao anatin'izay relève sy talenta izay mila asandratra dia matetika tsika miresaka foana momba ny kitra malagasy kanefa tsy nikitra ihany koa nefa ny atao hoe taranja misy ihany koa ny atao hoe basketball dia manana talenta maro isika izay mila atosika mba hanatratra ataoko hoe ho avy mamirapiratra kokoa ho an'ny Madagasikara dia tanteraka moa ilay izy tao anatin'ny Africa Cup FIBA 3 contre 3 satria isika malagasy na ny ekipa lehilahy na ny ekipa vehivavy ny ankoay zany dia nahazo ny titrana champion d'Afrique lafomba vao hafa vetivety noho ny fiakaran-drano tapaka ny lalana eo amin'ny déviation mahavavy amin'izao fotoan'izao amin'ny lalam-pirenena fahaenina tsy maintsy nahato vonjemaika vokatr'izay ny fifamoivozana eo amin'ity fifilindalana hany antoerana ity maresaka iraisam-pirenena hoentintsika eo ihany ny fivoaran'izay fa maresaka iraisam-pirenena vetivety iadina hevitra ary andraisana fanapahan-kevitra raha mipitso eo anivony anteny meram-pirenena frantsay ny fitsipaham-pitokisana androdanana ny gouvernemanta taria Michel Barnier nazo ny fankatoavany birao maharitry ny anteny meram-pirenena androany ny antota taratasy naroso nouveau front populaire sy ny rassemblement national vato miisa 5 amin'ny 26 no ilaina atanteraka ny fitsipaham-pitokisana ao anatin'izay amin'izao fotoan'izao 2.90 ny solombavamboaka avy amin'ny NFP ampiny rassemblement national sy ny mpiaradia aminy izay efa amin'ny totaly 2.37 na izany aza mandeha ny
fifandresen-dahatra samihafa amin'izao fotoana izao na izany ho an'ny mpanohitra na ho an'ireo miaro ny toerana ankehitriny. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ality n'aiza n'aiza misy anao ankasitrahako ianao naraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinina ampiasaina. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes il a présenté ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.